wafakabakenao rasefo amen wafakabakenao rasefo amen wafakabakenao rasefo amen wafakabakenao rasefo amen. Relation internationale de 1945 à nos jours. Salama tuko manasanao amaky anty kaye vavao classe baka mifantoha mandray sapena maaiza miaino de menara tsara salama tuko mitety alefaso mbola ividiananao vivas caprice daolo raha ohatra ho tehirizinao am BNI milamina no manana ny fianaranao amin'isy les relations internationales d'une manière générale sont des relations entre les États qui peuvent exercer des influences sur l'histoire du monde, à savoir URSS et USA. Resaka relation internationale de midika hoe resaka deuxième guerre mondiale raha misy zamba de ivoaka saika here mipetraha aloha sao tsy maheno mivokatry ny guerre. Pertes humaines, conséquences démographiques, 50 millions de morts. Tena raha nandrika ny antsasa-manilan'izany de civil anarivo ny naratra zaza mambehivavy tsy manantsiny hita fa be loatra ny lehilahy maty misy déséquilibre noho izany isan'ny lehilahy sy vehivavy adina aminona olona be indrindra ny deuxième guerre mila resena tsinona ny adversaire. Tany URSS 20 millions de morts, tany Pologne 6 millions de morts, tany Allemagne 5 millions de morts, tany Japon 2 millions, États-Unis 300 000 morts. Perte matérielle, la conséquence économique navesatra amin'ny perte ho an'ny Europa noho ny faharetan'ny ady indrindra ny daroka bomba lalana orinasa trano sy tanimbolom-bahoaka. URSS, Pologne ireo ny tena vo, Allemagne, Japon voataroka bomba ihany koa tsy voakasiky ny bomba nisy tany anankiray izary raha fantatrao États-Unis zay. Choc moral na conséquence morale nampembotra ny asin'ny olona ny deuxième guerre mondiale ny totongana amin'ny feon'ny fieritreretana abibina tsy ilaitra eritreretiny torture, massacre, génocide des juifs, les camps de la mort, l'emploi de l'arme atomique, bombardement aveugle des villes nampitondra faisana ireo civil. Conséquences géographiques pour l'Europe. Nyangeza en URSS, elle s'agrandit vers l'ouest. Zanoué pour renforcer sa domination, elle a dû conquérir les territoires avoisinants. Ou en Asie, des Nanzav, d'un empire japonais, le Japon a perdu la Corée et la Formose. La montée des nouvelles puissances, déclin de l'Europe. La deuxième guerre mondiale, Europa dia reraka total. Nous les perta volaza rehetra teo sy ireo ady lehibe anankiroa izay niseho. I États-Unis kosa de vao mainka nanankareny satria mpamantso mpiady tany Europe ty firenena. I roa pahatelo ny volamena teto antany de anazy puissance financière mazava ho azy. Matanjaka ny tafika Amerikanina nandresan'ny Japon sy ny Allemagne izy Chine nanana ny bomba atomika puissance militaire izy tokony ho fantatsika. Ny tafika URSS na armée rouge de nandresy ihany koa ny tafika Allemagne tonga voalohany tao Berlin izy puissance militaire ihany azy rasinganina. angono mitety alefaso mbola ividiananao vivas caprice daolo raha ohatra ho tehirizinao am BNI milamina no manana ny fianaranao amin'isy misaotra tompoko misaotra anao namaky anty kaye vavao classe baka mifantoha mandray sapena maaiza miaino de menara tsara misaotra tompoko. misaotranao ramse fa nitondra fahalalana be de be wafakabakenao rasefoa fa te hisaotrany reto aza laharana voalohany kopela telma mety tsara koa miaraka amin'ny star kopindrifa eo koa ny BNI de fa mandamina miaraka amin'isy kamma misaotra toko.